sominay fa tsy ovatra amizay. Ny renaratsika dia teny mamy ny tovitray. Hira mahafinaritra le izy, le original moa nataony tamin'ny piano, fa le version ianarantsika androany version acoustique. Raha te hijery an'le izy nareo dia jereo le maglita ny tovitray avy tao amin'ny matv, dia misy ty le version nataony, ok, acoustique miaraka amin'ny gitara. Ya, aloha tonga dia tomboka. Zay ny tonony voaloha, note voaloha D. Fa ndraindray izy mahafinaritra koa matetika ny G mila tendrena le corde faenina eto amin'ny troisième case, fa raha sokafanao iny ndraindray izy ohatran'ny mahafinaritra. Dia ny note faharoa D2 miaraka amina basse na F dièse. Dia ny note manaraka E mineur. Dia miaraka avy eo G. Dia A mineur 7. Dia G miaraka amina basse na B. Fa tendrena aingana le zany. Eo izy le nanambitamby anao. Nanambitamby anao. Dia avy eo C. Dia G misy basse na B. Dia A mineur 7. Dia rehefa averina le phrase anankiroa miaraka iny satria le izy somary aingakaingana. Natokisa sominay. Dia avy eo D4. Ny D4 dia ohatran'ny C ihany, fa basse aty amin'ny 5e case. Dia avy eo G. Dia misy transition A mineur 7 dia D4 dia ohatran'izao. Miverina mandeha izy makany amin'ny tonony faharoa. Dia ny tonony faharoa ohatran'izay koa ny feony, fa rehefa vita le D4 G dia tsy manao A mineur 7 sy D4 nareo, fa manao C miaraka amina basse na G dia G ohatran'izao. Zany ohatran'izao le izy rehefa mihazy. Ampivalona avokoa. Dia rehefa eo mankany amin'ny fiverenana, dia andraso ilay fiverenana tendreka.
ohatra ka hoe tianao tendena ohatran'ny piano izy dia ohatran'izao na ohatran'izao ny transi dia reveo C dia G dia reveo manaraka tsy D fa D4 dia afaka ataonao ohatran'izay ihany koa C D G dia reveo ny note manaraka A mineur 7 fa alohan'ny atongavana eo misy transition kely ohatran'izao fanena dia zay vao makany amin'ny A mineur dia note manaraka D7 miaraka amina base na C fantatry fa ohatran'ny hoe sarotsarotra tia note fa ohatran'izao rehefa azavana tsy moramora ilay izy dia D ilay izy fa misy base na C dia zany hoe ny fanaovako azy moa zany asiako barre eto amin'ny deuxième case dia reveo mitendry ny D ohatran'izao fa dia reveo ty majeur ty makato manaraka B7 D E mineur dia reveo C D B mineur 7 7 de D4 de G ok ohatran'izao ilay izy raha miaraka amin'ny tononkira raha misy ny adalako Karema ufafako uvakuzatsu ok dia zay ilay raha ray manontolo mahazo toa